Klasy toko vavy fifaliana ho anay ny miarabanareo any tokantrano any samizay toerana misy anareo rehetra manaraka ny fandarana morom-patany izay faly mandrakariva mandondona eo ambaravaranareo sady faly koa mpandrosoanareo dia maniry fiarahana mahafinaritra be ho antsika ary ity fandarana ity tsy natao fotsiny hoe fafinaretana na ifampiresadresahana fa isin ny fifanabeazana indrindra amin'ny lafiny ara-pitiavana. Tanora indray no manatrika antsika amin'izao fotoana izao. Izy efatra mianada dia anolotra araka ny mahazatra manolotra ny anarany tsirairay avy zareo. Dia omeko anareo indray ny lohahevitra. Ndao mandroso. Miaraba ny any tokantrano dia miaraba ny teknisiana dia miaraba ny namako sy ny mpanolotra fitiano anarako. Voilà, faly miaraba atsika rehetra ny teknisiana sy ny équipe ny Malagasy TV sy ny anatokantrano rehetra. Ny anarako dia Nahoany. Miaraba atsika rehetra mpijery rehetra dia miaraba reto namako rehetra dia miaraba ny mpanolotra ihany koa. Miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra Talola na Antony. Ya faly mandray revitra menada eto atsehatra. Dia ny lohahevitra sika anio misy fiantraikany ve eo amin'ny fiarahan'ny mpifankatia ny fangatahan'andro lava iroso. Misy fiantraikany ve eo amin'ny fiarahan'ny mpifankatia ny fangatahan'andro lava iroso ho amin'ny fanambadiana mazava loatra fa iroso aiza moa ndao ary. Ekera hoe mety arakaraka le olona izy fa amiko manokana le izy misy fiantraikany be dia be satria raha mihemitra lava ianao mety kamo le anankiray avy eo hoe tia koa zany tsy anao mihitsy sa hoe inona ny tena tanjony rahany amiko tsy araka amiko mandrakizay ve sa ahoana dia manjary lasa misy stress ho an'le olona le izy dia lasa mitaitaina foana izy eo anatin'le fiarahany dia lasa misy fiantraikany be na eo amin'le fiainana tokantrano izy na eo amin'le fiainan'le olona manokana ary dia avy aty amiko zany henony valiny misy fiantraikan'le izy. Raha ana dia misy fiantraikan'le izy satria mety ahembotra le olona anankiray raha ohatra ka hoe tsy vonina ny roso amin'ny fanambadiana fa raha ho amin'andray dia zalo vonina raha ohatra ka hoe vonina hoe anambady anakoha le olona anankiray raha izay ny hevitra manaka. Andriny raha amiko indray misy fiantraikany tokoa ilay izy satria ohatra hoe raha mangatakandro foana ny morana anazy mangatakandro mety ohatra mambola na mataona mety ohatra mahita lasa mahita ny tiany ohatra ny anankiray ao anatin'izay mihembotra lava zay fa tokony hoe mandray décision ilay izy dia tsy ahembotra foana fa manjary lasa mahita ny tiany ny ankilany eny tsy fantatra satria mandehandeha foana ianao fa tsy hoe afaka tazominao amin'ny toerana ray ilay izy dia hoe ao nareo anankiroa miara-miandry ao ohatran'izay fa mandehandeha eny dia tsy hay raha ohatra hoe mampiandry lava ianao mety hofanena amin'ny olona tsy hahena izy dia lasa miaraka amin'iny. Aminanjay miankina amin'ny zava-misy ilay izy. Raha ohatra ka ny entomanina efa vonina daholo nefa tsy mety miroso amin'ny fanambadiana ilay olo dia mety ho hisy fiantsaikany be ilay izy. Nefa raha ohatra ny entomanina mbola tsy vonina nefa iroso fotsiny mety ho vesatra ho an'iray aman-dreny fotsiny aminahy dia amiko manokana miankina amin'ny zava-misy ny ilay izy. Izao mantsy raha ohatra ka ataontsika fotsiny hoe hiankina amin'ny zava-misy ilay izy dia na enina ty na enina ty na enina ty misy fiantraikany foana io na miroso na tsy miroso fa marina ihany koa nefa ny teny say hoe miankina amin'ny zava-misy ilay izy. Manoloana ny resakindrisy ny resakindry teo mety io fa le ray raha ohatra ka mahita raha mangatakandro foana ka mahita an'le ray dia mety io fa le ray fa miofa ve zany io fitiavana io raha na inona na inona fangatanandro. Raha ohatra hoe miandry izy ngera ohatra hoe miandry amataona kosa mety ho leo ihany leo foana raha hoe miandry foana eo mety any ohatra misy tsy mampiandry anazy any ambadika any fa tsy fantatra hoe mety mifankatia be tampoka any ambadika any nefa ianao ampiandrasiny foana any nefa misy vonina mety ohatra analo mety ho lasa le andry teo indray lasa lotsy amalaina anazy ndry fa zao no teny ozy indry hoe mety misy fiantraikany ka raha ohatra ka mbola tsy misy vonina
tsisy fahavononana tsy misy an'ilay andraso tsy misy fahavononana isin'ilay andrasoandraso dia ahoana raha hoe mbola tsy tomombana izay hoenty manana an'ilay amin'ilay izy tokoa io zany a miankina amin'ilay fitiavana io satria raha tena tianao iny olona iny a dia vonina ny akavady anazy ianao raha izay aloha aminahy satria matoa ianao zany tsy vonina dia mety efa misy hafa zany any a mety ohatra efa tianao efa nomaninao omanina mety homanina ilay izy dia izay dia ilay izy zany ry izy rola ay ilay izy zany raha aminareo rola lehilahy manko ny tena mpangatakandro matetika maro ny mety antony mahatonga ilay fangatahan'andro akoatran'ilay tsy fahavononana raha mba aminareo inona tsy hoe kamitaisa aloha na zay fa raha aminareo inona ary satria lehilahy no antoko n'ilay fijoroan'ilay tokantrano aloha na inona na inona akavitsiana angamba ny vehivavy no ana hoe forceko ho tafajoro ty tokantrano ity ity fanambadiana ity dia izany no miantoka ny rehetrarehetra sy manao izay fomba rehetra mahaneken'ity lehilahy ity fa raha amin'ny ankapobeny sy raha miaraka ny tokony ho izy dia tokony ny lehilahy no manao izay atomovana lay fanambadiana zany anao izay atomovana firosoana amin'ilay fanambadiana misy antony efa manakana anareo mba tsy hiroso mba azonareo lazaina ve ny antony raha tsy resaka hoe araboly sika fa ny akoatran'ny araboly matetika mahatonga lehilahy mbola mangataka anjasanjaso ndraindray mbola tiany mba ahafantatra bebe kokoa momba an'ilay vehivavy izy mba tiany hoe fampijery toetra kely izy agnatin'ny fotoagna fofoy fa tsy tonga dia hoe vofankahita tsy amparay volana telo volana dia tonga dia aloha hivady surtout amin'ny avarabaratra agny tegna ohatran'izay mitsy efa miteraka mihitsy zay vao hoe aloha tegna tapa-kevitra amin'ilay izy na hery taona na roa taona na telo taona ngela fa be tokantragno ao ilay izy tsy mbola mijery tsara hoe ohatrina ahoana ny agnatoetran'ity olona ty tsara manko mora manko misoratra noho ny mamono soratra zay matetika na aminay mijery aloha fa mijery toetra aloha zay matetika ho an'ny lehilahy hoe mangatakanjo amin'ilay izy ny anahy indray hoentiko amin'ny lafiny arakasa ilay izy satria tsy voatery hoe eo amin'ny toerana anankiray foana ny olona mpifankatia ny ara-iasa mety hoe ndray eto ampovoantany ohatra dia ndray lasa nanao mission amin'ny sisiny dia efa nisy fotoana fanarahana hoe amin'izao tsika iroso amin'ilay fanambadiana dia nanaika ny rotota nefa rehefa taverina nilany na nilany izay nandeha niasa tany amin'ny sisiny ohatra dia ny anankiray indray lasa mitenaka any amin'ny toeran-kafa dia tsy maintsy reportena ilay izy dia miankina amin'izay situation izay indray raha vao reporté la ohatr'izay ilay izy dia tsy hitantsony izay anaovana anazy tsy voatery hoe avy amin'ilay lava foana ilay izy na hoe avy amin'ilay vavy ilay olana fa miankina amin'ny zava-misy lay izy nga olana ary talola lay izy lay tsy olana koa zany lay izy tsy lay resaka hoe olana fa lay resaka hoe fangatahan'andro foana ongatsy afaka fanambady dia rehefa aveo samy mamonjy ny asa tsy le olona tsony mangatakandro amin'izay dia tsy fahamezatsiny tsony ilay vehivavy ny diso na ilay lehilahy ny diso fa le eo amin'ilay asa mihitsy indray ny manakan'andro zareo amin'izay fotoana izay satria hoe misy mission tena tsy maintsy alehan'ilay anankiray ohatra nefa le dady efa prévu efa nametraka congé izy fa miantso tamiko hoe misy urgence satria tsy maintsy mankaty ianao zao dia zao dia tsy afaka ny andahany iny izy le mission tsy ray andro na 5 andro na ray volana na 10 volana dia mety mission telo taona zany le fangatahan'andro kosa aloha za zany raha mieritreritra le fangatahan'andro amin'ny resaka fanambadiana fangatahana fotoana fanemorona fotoana zay mety hoe fangatahana elanelam-potoana rehetra zany mety hoe nery taona mety mbola afy ihany roa taona mbola mety afy ihany telo taona tsy fantatritsony fa amin'ny fity hoe lasa kosa raha misy vonona koa dia zay no mampieritreritra nareo tanorana tokantrano any fanabeazana ara-pitiavana sy ara-pitondran-tena ny resaka ataontsika eto ny ara-pitiavana tena mibahana indrindra satria isan'ny zavatra anankiray izay mahatonga raritsaina ary mahatonga etsi-po tsy voafeh tsy zany hoe tsy ny saina fotsiny no marary aminy fa hatramin'ny fo mihitsy raha toa ka tsy voafeh zany ity resaka fitiavana ity matetika tena aminareo ankizy ankehitriny mifandany andro tokoa
marina dia marina nefa ny tenin'ny nahoana teo manahoana ny toetra mety fifampizahan-toetra satria mora ozy ny misoratra fa sarotra ny manoro soratra raha toy tokoa ka mifanambadimbady fa tany mety noho ny famaimaizana mety mono ny tsy fananana atao moa mety hoe tonga famaimaizana mety hoe maika hiala ao amin'le tsindrinay aman-dreny matetika mieritreritra isika fa fahafahana ny atao hoe fanambadiana miala amin'ny mety hiraka sy fitaizana sy fanabeazana sy ny zavatra rehetra izay iainanao amin'ny misy dada ao raha toka tena mpifely reny sy dada misy mainka andeha hamonjy fahafahana dia lasa tsy mahalala toetra n'izay olona vadiana akory dia lasa nandeha tonga ao fa mizaka ny zavatra rehetrarehetra dia eo amin'izay mety honenina ilay tokantrano mety ho simbatra amin'ny tena simba ny saina simba ny fiainana na ny zavatra izay fanenarana aza moa mety ho very matetika dia mitodika amin'ny ndria le mety hoe ho lasa mety fitsaboditsaina tokoa izany hoe labe loatra ity dia nahita ty dia lasa fa tonga atao amin'ilay tenina hoana indray hoe io fa tsy mifankalala toetra honenina indray ilay fanambadiana eo amintsika tanora matetika mivoaka kely amin'ny loha hevitra manko sika fa eo amintsika tanora dia eritreretintsika fa tanjona ny fanambadiana amin'izao fotoana izao na isan'ny zavatra anankiray hoe fanasitranana zay fanasitranana fitiavana fanasitranana tsy fatafitana fianarana fanasitranana tsy fananana azy fanasitranana te hiala ao amin'ny ray aman-dreny tsy izany ny fitiavana amin'izao hatramin'izay ka hatramin'izao ary amin'ny ho avy dia mbola tsy izany tokoa ny resaka fitiavana fa hono makasika ny teny ny nahoana teo fa inaka ny toetra tokony homendrika izany ho anana izay olona ho tiavana na ho an'ny lahy io na ho amin'ny vavy resaka toetra matetika amin'izao misy hoe zarany ihany na tsy zaranazy misy zany hoe ohatra zany anao tsy tianao zany ohatra hoe lehilahy zany anao tsy tia vehivavy ilay kizitim-belona be iny dia mbola voapisipa zany zareo hoe mbola fanamarofen'ilay vehivavy aloha ny toetra ohatra ilay vehivavy zany tsy zatra manao raharavana an-tragno ny ray aman-jeninay tonga an-tragno izy na nasalambanao ary tsy ataony nefa mbola pisipa izy mbola masoto izy manao zavatra rehetra ty manafy toetra rehetra ty dia zay mbo mahatsara hoe aloha jerena aloha ny toetra quelques mois quelques heures tsy magnino ary dia zay vao miroso amin'ny fanambadiana fa tsy voadony sy ny tariny azo atao aloha tsy magnino fa amiko manokana dia aloha fampijery tsara ny toetra hoe mba tsy afaka herintaona vitan'ny mariage dia no divorce tampoko inzay le fampizatoetra kosa angamba ny le izatoetra mizatoetra zany toetra nefa ny ohatra hoe izatoetra zany ianao ifandany hoe telo ohatra hoe herintaona nefa mety tsy ho hitanao anatin'izay io satria raha pisipa zao mety tsy fanerasera isanandro tsy iray lavaka trano tsy miray trano dia mety tsy ho fantatranao mihitsy itoetrana io nataoko hoe isiparoa taona ary nareo fa rehefa miaraka ray trano amin'izay ao amin'izay vao mety hipotra le izy dia ahoana indray zany amin'izany misy mahay manafika lema ye ohatran'izay tena nintsika malagasy misy le fomba malagasy voalohany fangatambady igny amin'ny malagasy hoe manao vodonjy fisehoagna sy ny tariny aorinan'igny tokony ho izy tokony azonao entiny ho le vehivavy mijery toetra aloha fa tsy tonga dia hoe vodonjy anjoany dia rampitso mariage fa mijery toetra aloha atao vodonjy atao fomba ray aman-dreny rehetra nga izy ty tsapatsapaina ana vodondry aloha rehefa tsy mety ao anaty vodondry iainany aloha aga vehivavy atao azany iainany aloha fa ty aloha vodondry dia aloha jerijereny metimety indray aloha atao soratra metimety miandry soratra vita zay vao manao mariage manapa-kevitra dia manapa-kevitra ko eny ary raha ohatra ataontsika teniko fotsiny zany marina zany raha ohatra ka manko dia ataontsika vodony tonga dia mariage afaka herintaona be misaraka tsy tonga dia mamenatra be eo devant fiarahamonina izy izany tsy aleo hoe mbola tsy vita raha indraindray koa manko misaraka afaka herintaona ny vitan'ny mariage igny anankiray mbola manololom-po dia anankiray nefa nahita olo tegna tia na mampiakatra azy inzay dia tsy aneka mosoritra an'ilay anankiray dia ahoana amin'izay fotoana zay donc amiko manokana aoriana ny vodonjy sy ny fangatambady tokony hoe fa raha misy fotoana ifampijerena toetra aloha zay ny amiko manokana
ka le izy agnely ty tsy hoe andeha hakan'iny olona iny la dia ho atao lavodiondro iny dia ho apetraka ilany amin'ny ray aman-dreny ao fa alohany anaovany lavodiondro le efa miaraka amin'ny lahy iny mandritra ny tontolo andro ataoko hoe 3 volana ataoko hoe herintaona miaraka trano ve tsy hoe miaraka trano fa lany atrano izy ohatra na hoe fanenany ampiasana dia miaraka eo tsy maninona dia fampizatoetra eo isany raha hoana manokana aloha rehefa tsy mandainga amiko izy dia ampiakariko foana rehefa mety amiko resaka le hoe toetra zany aho hoe tsy anasa lamy izy za bandy za mahay manao an'izany tiako raha mikarakara tokantrano za mahandro sakafo manasa lamba tsy ataoko olana zany fa rehefa hoe mety amiko io dia alaiko io rehefa mety aminy moa za fa tsy ohatritsena izy hoe tiako ianao dia alaiko dia tsy maintsy manaraka anahy fotsiny fa rehefa mety amiko izy rehefa fanentana zay dia mety amiko foana io rehefa tsy mandainga amiko izy fanentana amin'inona aloha vetivety rehefa fanentana amin'inona ara-batana ara-tsaina ara-pitiavana nefa fanentana fo miaraka eoko io misy ny code foudre tsy hainao efa firy taona izy niady nidrasany tany dia nahita nato amiko izy ty le izy dia ozy izy ndao ndrimana koa lazana amin'izay ohatra hoe efa tonga ao zao izy tonga ao amin'ilay fanambadiana ohatra dia avy eo izy mahita olona hafa indray dia avy eo ianao ilaozany satria izy mahita olona hafa any dia izay ny olana amin'ilay izy lehilahy manko matetika manao an'izany zany mihitsy fa hono maty mihitsy nahoana asa maty osy nahoana hoe menatr'olona le misaraka ny misaraka vetivety zay ny mahamenatra sa hoe ny misaraka mihitsy ny mahamenatra satria osy nahoana hoe ray taona io fa miaraka ray taona dia misaraka menatr'olona le mbola tsy ampioky le na le hoe mangataka vodonja orana vodonja anao dia alenao dia mijery efa mijery toetra ao an-tsagno ro nareo roa fa raha ohatra ka pisipasipa amin'ny sisiny egny fotsiny le izy dia tsy ampy ampafantaranao hoe ahoana tegna karakteran'ilay olo ty anao teniteny hoe za bandy dia mahavita manasa zao manasa an'izao ianao ekeko izay tegna mahavita an'izay tokoa ianao fa anao hiteraka anareo anambadiana hiteragna hiteraka ianao ananjanaka anareo hiasa ianao le vehivavy ohatra hoe tsy miasa ohatra hoe an-tsagno izy dia nao miverina miasa vangy vao ndeha anasa lasety anasa vilany fa izy petraka fotsiny izy petraka tsy zaka manao raharava mitsamona agny ve izy zay le tiatereny hoe tokony efa miverina izy anao mba dika tana inona no ataony eo ampijaliako raha ve ny akako anazy eo fa ozy izy hoe zao fianako oke manaraka rehefa mety amiko rehefa tsy mety amiko izy hoe za koza ve dia anao an'izany rehefa le hoe mety le izy zay teneko hoe rehefa mifandetana amiko izy oke alaiko foana kalola fangatsy anao raharaha le vehivavy mahazo manao raharaha izy fa ny raharaha tsy voatery hoe zavatra rehetrarehetra ao tanga eo ataony daholo e atokony mety ataony hoe mampirina fandrina izy ohatra dia mamafantrano dia vitany ho an'ny kalola zany ho an'ny kalola zany anontaniana efa agavady izy hoe ina daholo tsy vitanao miananany oke aza atao zay tsy vitanao karaha ozy hoe hiteraka fa niny taiza tsy vitako dia hoanisa zakely iny anterana amin'olo kafa za koa tsy haiko tsy tena za fa leo mitaiza fa ino ny andraikany ao za dia tokony ho anazy tena andraikitra mihitsy zany zao miresaka ho anareo le tokantrano any na izay eto ary matsapa ihany hoe mivoavoana ihany resaka nefa tsy manina resaka fanabeazana daholo ty rehetrarehetra ty antony fangatanandro koa neny misy tena marina mihitsy hoe misy toetra anankiray tiany anankiray ho tsapa ao anatiny ao antananareo fitramena-da raha ho an'ny lehilahy inona ny toetra tena tsy zakany lehilahy amin'ny vehivavy eo tokantrano hitanareo zany tamin'ny dada sinenina dia mbola tsy nanana zany azonareo mety hoe tsy voatery hitovy fa mety misy zavatra azonjoana atao anatin'izay hitanareo tao ho antsika vehivavy inona toetra tena tsy zakantsika amin'ny lehilahy ao anaty tokantrano ao aloha mena vehivavy indray aloha fanao roa lany resaka foana teo toetra tena tsy zaka dia le mampirafy lehilahy matetika mampirafy foana dia inona koa misy sao dia sary-piarindry fa ny lehilahy tsy mampirafy kory fa le vehivavy manao imagination fotsiny ihany dia manendrikendrika fotsiny manimba ny sainy sy mifony fotsiny sa ahoana dia ny lehilahy koa indraindray mikasy tanana vehivavy tena misy lehilahy tena mikasy tanana vehivavy nefa tokony tsy mety zany hoe mikasy tanana vehivavy zany satria
manana reny ianao dia tokony hoe tsy mikasy tanana vehivavy. Isika vehivavy rehetra iankaviana mba hianatra ara-marsio alohan'ny fanambadiana. Ina tena toetra tsy zakandria amin'ny lehilahy? Lehilahy aloha zany tena tsy hitanao mihitsy ny izy rehefa manafy toetra ny lehilahy tena dangereux be manafy toetra tena tsy araka anao zany mihitsy io nefa ohatra araky ny teneny mimi teo aloha dia hoe mampirafy nefa io olo io lehilahy zany tsy fantatra anao zany mihitsy io raha ohatra ka mody izy ariva any izy ohatran'izao any amin'ilay fampirafesana nefa ny lehilahy matetika manao an'izay nefa raha ohatra ka hoe raha sendra hoe io olona miaraka aminazy io indray ohatra sendra manao dia mitsaika hoe mety ho azaka ve izy amin'izay fotoana donc zany tokony ahoana re zany zaka anazy tsy teny andry mihitsy hoe tokony ahoana lehilahy fa inona tsy zakandria amin'ny toetrany dia zay zaka tena tsy zaka vehivavy amin'ny toetra lehilahy moa fa tsy ndria angambe aloha tsy hoe aloha atao izy fa mampirafy kosa angambe nefa ilay vehivavy efa mbo ny vehivavy zany tsisy mampirafy zany ankavitsiana kosa zany raha hoe tena vehivavy ao atokantrano manao am'izay efa mahita ny tena hoe tsy mety ataon'ilay lehilahy kosa angamba izy a nefa ataoko hoe tsy vahaolana angambany zany mbola malika alola avy eo hoe inona ny tena zange manontany anareo fotsiny hoe inona ny toetra tena tsy zaka vehivavy amin'ny lehilahy fampirafesana dia alohan'ny tenenana izy reo lahy maliny an'izay dia izao averiko indray ty resako tamin'ny heriny sa tamin'ny tapabolany ity hoe misy hira hoe eniko tany anaty fiara dia ozy hoa ilay hira hoe izay lehilahy tsy te hampirafy fa nareo vehivavy no mitapitapy dia averiko foana hoe dia averiko foana hoe ina ny antony mahatonga izany sady manipy message kely ihany ina ny antony mahatonga an'izany satria ve ilay vehivavy ekena fahamarina faharavana tokantrano amin'izao fotoana izao ekena ny amaron'ny fampirafesana amin'izao fotoana izao satria ve eto amintsika eto Madagasikara araiky amby 500 ny mponina ho vehivavy daholo misy 700 no lehilahy sy ankizy dia avy eo hatramin'ny mpamory ty lasa manilika aty vehivavy aty hoe ny vehivavy no mitapitapy fa marina ny tenin'ny fity teo hoe lehilahy le tena tsy hitanao mihitsy rehefa anao ny ataony izay manafina toetra ndraikaiky eo makany am-piangonana ny akanjo fotsiny sisisa mangataka fisara-panambadiana lasa manova vady hafa mamela zanaka sy vady sisisa dia za kosa indray nefa miteny aminareo kosa hoe ahoana kosa moa zany mitenenana hoe mampirafy le lehilahy isika koa indraindray mamorona heritreritra ny vehivavy koa mamorona zavatra ao any heritrerina ao anymban'ny tenany tsy tena nidirako resaka religion loatra ty fa hidirako resaka spirituel fa matetika avy amin'ny fosinsain'ny vehivavy ihany mahatonga ny fahasimbany tsy maintsy isy ny fahasimbany fa tsika tsy manimba tena fa alohan'ny hafa ny animbantsika raha mahasimba ary ndaonareo lehilahy ina ny toetra tena tsy tianareo amin'ny vehivavy na efa teneniko teo tsy hoe mampirafy fa le mandainga tena tsy zakako aloha mitsotra amiko hoe za manao azao dia za manao azao za andeha ho ary za andeha hiaraka amin'ny anina za zao dia milafy masaika hoe ay olona fantatro inga zao ny ataony ry zao ny ataony ay miaraka amin'ny anina izy ary zao milamina tsisy olana fa raha hoe andeha hamangy aneny dia nefa mody hoe andeha hivory any ampianarana ankizy tsy eny ohatra zany andeha hamangy aneny teneny na nefa avy eo anao miaraka amin'ny namanao mandeha hivoaka boaty tsy izy izay aloha miteny amiko hoe andeha hiaraka amin'ny namako a dia andeha ho ary ananina izay dia ndao mazaza olanina fa zagny mitondra tongotra ao tsy fanoharana le teo fa mety hoe andeha hivoaka boaty ve zany tsy zakanao koa afaka mivoaka boaty izy tsy olana fa rehefa tsy mandainga amiko izy dia mety amiko foana marina zany ndao tegna ilenga io tegna manimba tokantrano io tsy ilenga io tegna mary io tegna tsy zakana lehilahy ilenga io manaraka an'izay koa le vehivavy kizitimbelona regny tsy azo itovirina regny vao miresaka kely anao tonga dia lela an'izay lo lava be vao anio hevitra kely anao dia nazy tonga dia ahoe mba miasantrona antsika sy mijery ohatra teza manao alefa sy
ohatra ataontsika hoe tarafodegna le lehilahy vakagny lehilahy mbola agnazava fotsiny nazy tonga dia efa remeta tsany lelana avao amin'izay dia igny tsy zakana lehilahy mihitsy igny le tsisy teninany tsisy agnazavanao zava tsara igny mihitsy lenga ray a iregna le ino mo filazana regny zany kizitiny moa regny sa ino le tsy azo tovigna lava lehilahy be regny tsy azo agnazavana zava tsara igny ny kizitina ohatrany hoe tonga avy any zao le rangahy ohatra dia mbola mikarakara zazakely le raha matoa ohatra dia tonga le rangahy dia rangahy sherifa vao melaloka ty zaziary manahirana ohatra zay zay kizitina dia ohatra hoe karakara sakafo dia mbola tsy vita le sakafo dia tonga le rangahy osy le rangahy hoe amaly ananareo osy le rangahy hoe vita ve sakafo fa maika be dia osy le vehivavy ahoana re zany maika be amin'ino anao karaha maika be anao manino za tsy sady mitaiza mampiditra any mety tsena mahandro sakafoko ino maika be anao koa tsy natao kizitina ve le vehivavy sa manana raison ihany izy amin'izany mety manana raison ihany izy amin'izany fa le fomba namoahana an'le resaka taminy sy fomba namoahany resaka tompona ndraikitra ny anankiroa le ray zany toko teny hoe na tonga dia nijery raha manao zavatra fa le raha manto hoe mety tsy arany tokoa ny zavatra ato ka za maika dia za aloha manampy ny tenako amin'izay mahamaika anahy fa le raha mantokoa mety simbaly le resaka le rangahy hoe za maika vita ve sakafo dia osy le rangahy hoe dia le raha manto tonga dia tabataba hoe nrehetrarehetra ataoko atoko nahoana no tsy ataonao sy ataonao mety misy fomba zany arak'izay milainga tena isan'ny manimba fiarahamonina ny lainga na tsy mpivady aza na ny vehivavy mety tsy mahazaka lainga ihany koa fa tsy lehilahy rery tsy mahazaka lainga isan'ny tena manimba fiarahamonina ny lainga mahagaga tokotra nysika vehivavy lehilahy za tena mbola tsy mbola nahita betsika fa ny vehivavy na miaraka aminao zao ary izy aty fa miaraka na dia vehivavy lehibe azy dia aiza ianao tsy mampanina mihitsy miteny hoe miaraka aty zahay mety misakafo aty amin'ny restaurant zay na manana fa ay mbola mamangy olona kely aty ananina dia mahavariana tokoa miteraka fatafitoinana mihitsy milaigna eo amin'ny fiarahana mbola tsy mpivady ary ny resaka fa mbola le hoe mpiaraka sy mpazazany no resaka eto isany anankiray mampihemotra ny mahatonga ny fangatahanandro eo amin'ny fifankatiavan'ny olona anankiroa ny laingy mety tsy hoe laingy akoa fa mety hoe atao hoe tsy filazana ny marina izay tsy filazana ny marina ve laingy mety tsy filazana ny marina raha eo amin'ny fiarahana n'olon-droa izay mbola mikasa hanorina tokantrano dia isan'ny sakana lehibe ny laingy misy hitako publication tamin'ny Facebook teo ry izy miravavy ozy le publication hoe tsy omeko tsiny ozy ny lehilahy mialohan'ny fanambadiana raha miaraka amin'olona be dehibe tsy mampirafy izy tsy maditra fa manao ny safidiny manao ana nyfetraka an'izay eo amin'ny vehivavy lehilahy ihany no misafidy loha mazava loatra angambany sa tsy lehilahy ihany no misafidy vehivavy koa misafidy afaka miaraka amin'olona be dehibe ve na izany atsany donc ny lehilahy efa nyteneniko to hoe mampirafy tena mampirafy fa nefa izy raha ohatra ka hoe vehivavy manao tsy mahazaka izy nefa izy manao dia le vehivavy ary indraindray miafy sy miaritra amin'le izy dia aminahy aloha zany tsy mety le hoe manao miaraka amin'olona be da be izy tsy mety mialohan'ny anambady tsy mety tsy excuse kosa le hoe ndelo itety vohatra rehetrarehetra mialohan'ny fanambadiana satria lehilahy na matety vohatra zao tontolo zao ary izy fanambadiana mahita vohatra hafa foana izy dia tokony tsy excuse mihitsy zany hoe mbola andelo dia anandrana rehetrarehetra raha ho an'ny lehilahy fa raha ho an'ny vehivavy ve moa eny tsy hoe hifaninana amin'ny lehilahy fa raha ho an'ny lehilahy zany dia tsy excuse mihitsy le ndelo anao anio fa lehilahy manao foana izy na ao anatin'ny tokantrano ao dia any amin'ilay hoe kizitina sy ny ohatran'izany indraindray koa ny vehivavy miandry tambitamby avy any amin'ilay lehilahy izy dia tsy hitan'izay fomba moana azy le lehilahy ohatra mety tana prise tonga avany tonga avy miasa reraka aizany sakafo
dia mety tsy hitan'le vehivavy ohatra hoe miandry tambitamby izy avany mba ohatra izany tonga dia izay zavatra dia ohatrany hoe normalement hoe normal ilay lasa ohatrany hoe pakistinana kely nefa tokony hoe vehivavy kizitina koa no mbo tsara satria tsy inony anehoany an'ilay izy raha manokana fa tsy voatery hoe kizitim-belona dia hoe iny misy zavatra tiana tongavana koa raha ohatra izy hoe kizitina fa tsy tonga dia raisina amin'izay hoe kizitim-belona izy miditra any zao vehivavy kizitina mbo tsara le lehilahy manambitamby lehilahy tsy manambitamby ratsy zany samy fitiavan-tenanareo zany fitia lehilahy ny vehivavy kizitina mbo tsara fa lehilahy tsy manambitamby ratsy okalola ataovy za zany iny aza fa miditra ny trano avy miasa reraka avy any fa reraka tontolony andro miditra ny trano mbola sikitsikitsika be chéri tonga inona indray za avy eny miandry anao azafady kozy dia inona anao valinao lasa miverina voaka aloha lasa miverina voaka za tsy famaly aminao io tsy famaly aminao no tena hodika io lasa mivoaka aloha dia tonitony avy any dia mody avy dia rehefa mbola tsy tony amin'ino lasa indray avoaka tsy famaly aminao io mihitsy famaly eo ary anao avy dia inona tombotsoanao eo fa loatra rehefa samy tony ny andala sy ny akilany dia fampiresaka amin'lamina hoe ahoana fa ninona ny zavatra nitranga teo nahoana ve manakambary ianao zany lehilahy tsy manambitamby fa vehivavy kizitina rehefa tsara ihany fa lehilahy tsy manambitamby ratsy mihitsy io araka ny teneny koa mbola miankina amin'ny zava-misy foana io raha ohatra araka ny tenin'ny rahalahy teo hoe miverina avagny izy avy miasa avagny marina izy dia zao fa avy anao avy nefa le rangamba ohatra hoe manomitenao heure supplémentaire izy tsy fantany le vehivavy tonga avagny tonga dia fa zay mitsaina azy io anehoanao hoe tambitamby amin'izany fa tonga dia zao fa vao tonga mifiry zao nefa le lehilahy mba mitinao heure supplémentaire izy mba hitadiavana vola amboniny izay donc amina miankina amin'ny zava-misy eo mahatonga hoe latsaka fanambitambezana hoe lakizitiny koa lehilahy hoe otsan'izay le izy andao fa tsy ataontsika any mpivady aloha any trano ataontsika ty ampitsipa ty ivelany tsy mamaly SMS mihitsy andraso aloha karaha vao le mpisipany le vehivavy koa mafy be raha nafina tetra tonga eo izy efa niandry teo izy efa adandro izy niandry teo fa mody kizitina izy satria fatany dia ho any amin'ny gastrol izy zay nge io mamata kara-pijaro vehivavy na kilasy andao ataontsika aty am'le tena hoe mpitsipa zany ina no akaiky indrindra ny tsy mandray telefona sy tsy mamaly SMS angambany ho anareo tanora tsy izay misy ira zany any atsoko tsy mamaly manina tsy mamaly SMS mihitsy tsy mandray telefona mihitsy fa me fotoana tafahoana ohatra ezitra be le nakiray zany ohatra manao teny mahery be ao anaty SMS le lehilahy le tsy mamaly mihitsy lehilahy tokoa loha io be loha io fa resakaresaka ozy le gizy tamin'ny heriny tababolana le hoe zay lehilahy nge na tsy misy communication ray volana ary tsy olana aminay fa nareo vehivavy any io be any io dia mandefa message le vehivavy tsy mamaly mihitsy le lehilahy rehefa mihoana amin'izay kosa dia mitabataba amin'izay le vehivavy fa manina moa ianao rehefa hiantso anao dia ana dia ka maninona ianao mitonga rehefa nantsona nefa fa tsy valiana SMS fa za ty ianao zay zany fa tsy mba hoe za nge tsy nanana fotoana namaliana tamin'ireny fotoana ireny za nge mbola be asa be zany hoe sarotra amin'ny lehilavy ny anambitamby mihitsy sy anaiky diso le izy nge tsy hoe sarotra le izy fa miankina amin'le circonstance ao izy le ry teo dia jerena le lera le rehefa misivo ohatra mamaly dia anao mety afaka 4 minitra vao mamaly efa rendrika na dia efa message firy ary anao raha pitsa marainy io vao misy mahita nahoana tsy afaka mihitsy fa mba hiaky adosona le lehilahy sany mety ambitamby iny zay miankina amin'ny zava-misy raha ohatra antsika hoe tegna lehilahy mihitsy zany ohatra hoe miankina amin'ny zava-misy mety possible afaka manitsy azo atao miankina amin'ny zava-misy foana fa nieritreritra ao mihitsy ny manaiky ianao sa tsy manaiky aloha andao aloha mba ataontsika kely zay violence morale zay androany manaiky sa tsy manaiky manaiky ny lehilahy mety manaiky disoka mety manaiky diso ny lehilahy fifangaron-javatra fa zao koa nela izy tsy fantako anatin'izany fitiavana izany ahoana ny fieritreretany eo lasa dia misy diso tokoa ve dia diso irery dia misy anankiray tsy diso mihitsy tokoa ve
fa sika vehivavy koa ve zany de tsy maintsy ho tambatabazana foana fo ay ho ivelona amin'ity fiainany ty e ahoany sika vehivavy mila tambatabazana foana fa mahay ivelona amin'ny fitiavana na hoe tsy voatery hoe tambatabazana foana ka fa mba manaiky diso koa tsy manaiky diso ka fa vo afaka mivelona tika nge manaiky diso foana k vehivavy nge matombo janona sy mipetraka tsara de tsy manina zany manaiky diso hoe fa indraindray tsika reraka raha fa tsy tambatabazana za reraka be za le olona tsy mba mahazo fitiavana za le manana violence na ny anao ny asa sy ny fianarana ny anaran-drisy ny atao adry ary tsy vita andry satria tsy mahazo tambotambodry tsy maintsy zany raty afaka mivelona tsy voatambotambo fa raha ao amin'ny sehatra mpifankaty a tsy maintsy mila tambotambazana foana kosa ny vehivavy e satria vehivavy zany ane fleur mila tondrahana foana iny fleur io mba tsy halaza de mila tambotambo foana kosa aloha raha za manokana raha tsy manambotambo ana de avy amin'izay le maneno be mety satria hoe ndraindray koa le fakizy tiana amin'ny vehivavy a miaingany amin'le hoe mila tambotambo mila ohatrany hoe fanehoana tsaiky hoe fanehoana fahatezerana be zay fa nefa ny vehivavy avy eo madio fo ohatraohatran'izay samy miaron-drambony tsy ho tapaka eto ry zareo any tokantrano any a fa raha nisy fikorontanantsainy vehivavy tokoa aloha ny vehivavy miandry fitiavana izy miandry teny malefaka farafaratsiny zany a mba manome vaovao hoe sahirana kely na tsy afaka kely na miandry kely rehefa mba ohatra ka mba tsy mihaino an'izay amin'izay vao petafo treromy fa raha ohatra tsy naome an'izay vaovao zay mihitsy kosa nareo aloha disonareo le izy vehivavy koa matetika sarotra amboarina ve isika sa tena miandry mihitsy an'ilay lehilahy zao nefa ny zavatra tokony ho fantatsika isika no famen'ny lehilahy fa tsy ny lehilahy no famentsika mifamadika misy ty zavatra ty amin'ny zanak'olombelona ary mifamadika ty zavatra ty amin'ny vehivavy misy fanabeazana vehivavy formation na vehivavy mialatsiny amin'ny tompona ndraikitra amin'izany aloha fikambanana vehivavy isan-karazany maromaro fa tsy mahafantatra ny tenany sy maha izy azy akory le vehivavy ao anatin'ny fiainany maha izy azy ny tenany aloha anankiray fidirana eo amin'ny sehatra tokantrano mahavady mahareny any amin'ny andraikitra samihafa na any am-piangonana io na amin'ny fiarahamonina io na amin'ny toeram-piasana io na eto amin'ny firenena mahafantatra tsara maha vehivavy anao venao ny fijoroanao ny toetsainao fotom-pisainanao ny vehivavy dia fameno tsy ny lehilahy ny fameno fa ny vehivavy ny fameno lehilahy mijoro le vehivavy zany no manampy fa raha toy ny vehivavy ka miandry foana tambitamby miandry foana tolorana miandry foana iza zany no fameno lehilahy tsy afaka no fameno mandrakizay miantony ny lehilahy dia natao hoe lohany fa ny vehivavy no tenany zany raha nytoizana le resaka ary ny lahy no lohany vavy de matezitra n'le vehivavy nefa za faly be za zany tenany vehivavy le lehilahy zany firy fotsiny organao aminao vehivavy zany firy ny atao amikato tanana soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra tanana miara-mindray ny vavony mandevina sakafo ny aty ny tsinainy ato amiko daholo zany rehetrarehetra any koa na no tezitra amin'izany isika vehivavy natao ho fameno amin'izao fotoan'izao isika vehivavy ny akamarony raha 51% isika raiky amby 50 isanjato eto amin'ny tany sy ny firenena isika vehivavy no atao fameno miverina amintsika eto a miainga amin'le hoe isika hiditra ao anatin'ilay fitiavana satria ao anatin'io fitiavana io koa no lalina anankiray hidirantsika ao amin'ny tokantrano ao amin'io tokantrano io no mahavady atsika ao amin'io mahavady io no mahareny indray le reny fototenin'ny firenena inona ndikany aina manome aina fa amintsika vehivavy io a ny baiboly tsy haiko moa zay fahamarinany ihany tsy resaka religion iny tsina fa be dia be nareo nitezitra hoe tsy tia miresaka vavaka i vonin-tatamo mandefa MP tsy tia miresaka vavaka tia miresaka vavaka fa tsy religion eto fa spirituel ny eto samy manana toko-pivavahany io dia samy mino zay inony ka hoy aho hoe tonga ato amin'izay ato amin'le hoe mareny amin'izay fototenin'ny reny fototenin'ny firenena ny atao hoe reny eo inge zava-dehibe amin'ity resaka ity ry
ry zandry kely isany e isika no mameno reo tsy feno fa isika no mameno dia inona le amenotsika miainga amin'ny fahafantarantsika ny tenatsika miainga amin'ny fatokisantsika ny tenatsika miainga amin'ny fitiavantsika ny tenatsika ary miainga amin'ny tenatsika aniraka iasa ameno andreo ka osy aho hoe zo miandro tamotamo foana zany kia rehefa tsy namotamo izy dia ataovy vitatsika io fa saingy izao koa lo lay zo mahalehilahy ny lehilahy indray ny olany satria arak'ilay nyteneniko tery am-boalohany a dia osy aho hoe hoy aho hoe teny gasy mazava tsara kalola dia hoy aho hoe ny lehilahy indray no manana zo eto amin'izay le mahasamy hafa le zo sy andraikitra ny lehilahy indray no manana zo hoe anagnana n'ilay tokantrano efa vonina kira fotsy hiditra amin'izay hitako mihitsy filazany kalola amin'ny raha fotsiny hiditra amin'izay amin'le fiainana tokantrano sikary vonina dia miditra amin'izay dia izy niditra amin'ilay fiaina tokantrano satria tonga eo amin'ilay fahavononana izy eo amin'izay raha fotsy eo amin'izay vehivavy vao manao ny action rehetra ny action izy rehetra ahafahana amin'izay miara-manorina n'ilay fiaina tokantrano ataoko eto sasasasatsaratra zany fa zava-dehibe amintsika vehivavy zany dia tonga amin'izay eo amin'ilay le hoe manelingelina tokoa ary mety harava mihintsy izay vehivavy ny teny to mety harava mihintsy ny fiarahany ary mety hanimba ny fitiavana mihitsy io fangatahan'andro lava io tsy misy kosa ary ve zany fomba hiadivana amin'ilay fangatahan'andro ry kalola raha ohatra ka lasa miasan'ny lavitra le ramatona lasa miasan'ny lavitra le rangaha sao dia mba misy fomba hiadivana amin'ilay fangatahan'andro kosa sao dia mba azo atao meloa ny fanambadiana dia misaratoerina rehefa avy eo inona dikany aza tsy fantatro tantarao aloha zay hevitra dia tambatra ny anankiroa zany fa tsy tambatra dia sarana ndray avy eo noko izy zay zany mipivady aza misaratoerana ho nosy kalola fa inona ny fanambadiana ahoany lina andry rehefa mifampatoky dia tsy manino le misaratoerana zany hoe ny mivady ny zava-dehibe titre zany manontany fotsiny fa samy manana ny eritreriny na hoana amina manoka rehefa tegna hitao fa mintsy hoe efa fankalala toetra sy ny tarina amin'izay zareo dia tsara kokoa dia ataolo le raharaha dia zay vao samy mandeha manao hoe nda iasa andeha affecté lavitra izy dia zay vao mandeha amin'izay ndrika tsy miaraka ambarasany aky nenazy ilainy foana eo akaikiny mila tambitamby izy tantarao tsisy mandiso ny eritreritra ndri fa milasa zava-misy fotsiny hoe tsy tsara le misaratoerana satria hoe mifampatoky toky fitaka amin'izao hoe ny ataony tsara anazy zany fa za misaratoerana zany aloha tena hoe hivady fampisaratoetra sy ny tariny dia aveo hitambatra hivady dia aveo hisaratoerana rehefa nanapa-kevitra nareo hiaraka aveko tena anankiray manaraka le vehivavy tompoko tsy izy hoe misaraka zany tsy izy hoe fampatoky vo eo ianao no miteny hoe miodina kely atsy ianao dia manao ny ataon'le lelako inona fitikizanao apetraka ao amin'izany ary raha le vehivavy feno affecté dia tsy anaraka le lehilahy tsy maintsy manaraka ianao rehefa tianao iny dia manaraka ianao rehefa alefanao any iny dia efa manaboara saina fa n'olona izy zay voatery very kalola vehivavy ve voatery ho lasan'olona ka ianao raha tsy eoko izy koa mba eo le misy mila tambitamby izy mila iny izy zay nakany ianao hoe mba hiary mipetraka aminy anorona tokantrano miaraka aminy dia aveo izy lasa miverina izy rery indray tady an'le olona mameno banga indray izy zany amin'izay fotoana izay ny dia normal izy raha andeha tsy omeko tsiny izy rariny mihitsy ka lolo raha mbola mangataka fotoana be fa manambady raha olona lina ve manaka ambaran'izany raha lehilahy zany tsy anaraka le lehilahy sa tindry rehefa lasa indri affecté dia anaraka indri le lehilahy ny tindry sa anaraka indri manaraka anahy izy ny tiako fa raha tsy miasa izy tonga any dia indri miasa zany dia izy petrapotsiny ao dia miaraka foanako naiza le miaraka indrina ampiasana miaraka foana nareo se lehilahy manaka izany nareo da ve manaka ambarany amin'izany nareo da eo amin'ny nidirantsika tamin'ilay resaka mantsy eo amin'ilay hoe
eo amin'le hoe misy fanafodiny kosa le inty izy le fangatahana fotoana le fangatahana fotoana mba hirosona amin'ny fanambadiana misy fanafodiny kosa io satria asa moa no nolazainy kalola dia asa nyresahantsika eto resaka amin'izay ndray dia tsara kokoa moa zareo dia manao raharaha aloha nandeha tsy amin'ny lalàgnana malagasy koa dia rehefa mpivady vita raharaha dia tsy maintsy magnaraka foana le izy tsy maintsy zany tsy maintsy miaraka foana ka donc hoe mampamoramora agnaranao anazy dia aleo tsara manao raharaha dia zay vao mandeha magnaraka azy eo amin'io fangatahana fotoana manemitra fotoana fangatahana fotoana mba hirosona amin'ny fanambadiana eo amin'ny fiarahan'olondroa eo amin'ny fitiavana za manko nyteny voalohany hoe lehilahy no tena mangataka amin'io satria lehilahy no antoko ny firosony ny fanambadiana fijoroana tokantrano io dia ny lehilahy fa azo eritreretana fa hoe misy vehivavy ihany koa mangataka andro mampiemotra ny firosony zareo amin'ny fanambadiana raha indri aloha dia tsy isy mety isy a ohatra hoe hitany hoe mbola tsy miasa ohatra le lehilahy kosa ve dia le lehilahy nefa ohatra hoe manaka raha aminazy a raha hoe le lehilahy ohatra manamanan-katao ray aman-drenina dia izy nefa tsy miasa ohatra dia hoe izy angataka hoe vonina ny roso tena ohatran'ny sarotra ihany zany satria tsy maintsy lasa misy problème aveo raha hoe anaraka lehilahy tsy miasa raha hoe efa any amin'ilay hoe tsy miasa angambany hoe mbola tsy miasa izy na hoe manan-katao raha ndray aman-dreny alofana hoe miaraka amin'ny hoe izy efa miasa dia ohatrany hoe zay amiko raha hoe angataka fa indreny zany dao indrindrina eo amin'ilay asa zay koa raha ohatra hoe mbola tsy miasa izy dia tsy afaka ny aniry anazy ianao hoe tsy maintsy hoe tonga dia hivady fa afaka ohatra hoe mbola miandry kely ohatra ndry tsy manery ange fa indriny mampiemitra hoe akaloha indriny manemitra fa tsy hoe indry manery dia fa ohatra hoe mbola tsy miasa izy dia tsy maintsy hoe miemitra aloha zany ny anareo lehilahy ny asanareo ihany tianay na inona mety inary mety mampiemitra le vehivavy raha akoatra izay asa zay le nazy roa fa raha nareo lehilahy zao fandinianareo ny tenanareo satria nareo ny teny toetra ny vehivavy te hoe mbola mizaha toetra le kizitina sy mpandaingy reny mety mampiemitra izay indraindray fa inona zany fetretanareo mety makamo anay koa nareo kizitina sa tsy dia le kizitina loatra ny olona le lehilahy fa le mamilava zay ny olona lehilahy zay olona vehivavy hoe satria le vehivavy mangataka fiamonana fiarahamonina tsy izay ny akamaroany hoe mampiemitra vehivavy hoe talohan'ny rahako tamin'ity fantatry ity fa mirevy a fa tsy aneritrerety koatra zao hoe isan'andro ity zany dia misy fofona foana alainary ananary foana nefa le lehilahy miasa vonona tsara izy ampiakatra ozy le vehivavy hoe tsy anao kosa zay ny nareo roa tsy manafiky lemaka izy zareo fa atoro foana hoe mamy foana izy isan'andro nahoana ankoatrany asa sen'izay dia mety mahatonga le vehivavy mety hanemotra an'ilay izy koa mety hoe efa deuxième soanazy ianao dia nefa anao nangataka voalohany mety aloro zany mbola hijery ihana ary fa tsy ihana ary tiatiako noho ny izy mety zay possible mahatonga vehivavy mety mba hanemotra kely an'ilay izy zany hoe mety manana sipa anankiroa izy mety anao tsy ilay anankiray ary aloro mbola jereko tsara le rery sao dia ry tiatiako noho ny ty banda anankiray ty ohatra tsy voatery hoe asa na toetra manoka lay fa mety possible lazainao deuxième soanazy fa tsy premier soir amaraparanazy tsika nanana nambarany daholo teo le reto tanora reto mahakasika an'izany fanemoram-pitiavana zany fa mety ho fahamatorana kokoa raha manemitra an'ilay firosona amin'ny fanambadiana le lehilahy mety ho fahamatorana fa ny vehivavy zany lazainy nahoana hoe lazainy fa deuxième saony izy dia le vehivavy indray zany mpampirafeto dia miandry an'le anambadiany miandry an'le anankiray tiany le vehivavy zany ahony dia manemitra eny ny vehivavy tokoa raha izy manana fisainana mandaha misy zava-dehibe ao anatin'izany fa ny lehilahy zany dia amin'ny fahamatorana ny fiaina tokantrano anankiray ny mety hitondrana an'ilay olona
ao anatin'la fiainan'ny tokantrano mety avy fahitany toetrany tokoa na mety ho araka ny asa tsy isy amelomany azy anaveloma ianareo efatra manadahy dia hofaranantsika santy ny fandarana nandondry ao amin'ny fity ay mankasitraka rehetra ny ny mpijerehetra ny tokantrano dia mankasitraka ny mpanolotra mafinaritra be dia ialatsindra ohatra ka nisy nana fotoana nareo tana tokantrano dia mandra-piana daholo eto mba marana dia tohaniko foa ny hevitsinah hoe aza maikamaika nambady zany fa mba mijereva kely toetrany olo tianao mpakarina ohatsy zay va hoe iroso amin'ny raharaha tohaniko foana ny hevitsinah dia manjam-piona aminareo nany tokantrano sy ny ekipany Malagasy TV inzay manaraka inzay misaotra antsika rehetra mijery hatramin'ny farany dia misaotra amin'ny mpanolotra misaotra amin'ny Malagasy TV nampetrany fa mahafinaritra be daholo efa be dia be zay voalazy zay le vehivavy aza manday isany indrely isany tsara baibai daholo zay ny avy aminay dimy ny avy amin'ny teknisianina dimy menadana efatra menada ny aorinany misaotra be lehibe anareo nampandroso mazava fafinaretany dia maniry antsika hiaraka hatrany hatramin'ny farany hoy amantsanareo ankizy tanora hoe zay le fangatahan'andro anjaranareo manapa-kevitra na iroso na tsy iroso fa tsara tokoa ny zavatra ny angalana élan ahafana misaoty lavitra na izany na zany tandremiany sa misaoty any akady any na tandremy sa misaoty any anaty tsilo mety misy fiatraikany zay eo amin'ny fiainana ny zavatra lehibe indrindra fototra toetra fanabeazana fiainana zay vao fahaizana eo amin'ny fiainany tokantrano marina tokoa fa na ina na ina tantaraina samy manana kilemany eo anatiny tokantrano mandainga zay milaza fa raha ihany diso fa samy manana kilemany ao anatiny tokantrano fa ianareo zay iroso ao anatiny tokantrano zay bola mangataka elanelana lavitra dia asa mangataka elanelana tsy manao ininina fa mangata fotoana mba hahafanareo mandinika zay hitondranareo ny fiainareo tokantrano ao tsy ndray ihany nefa no mandinika ny amin'izany raha tony reny mangataka fanemoram-potoana ianareo roa afaka mandinika ina no tokony atao anatin'izany fanemoram-potoana zany zay indray fandarantsika androany mandra-piona dia olo manaraka indray